Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia miara-mikady sy ny anemorana ny fividianana ny senisy ny fitondram-panjakana aorianany filazana amin'ny fomba ofisialy ny datim-pividianana 370 andro no ilain'ny seni ahafahana manatanteraka antsakany sy andavany fividianana taona 2024 ka eto Andriatsilava. 370 andro no fotoana ilain'ny seni ahafahana manomana ny antsakany sy andavany ny fividianana ho an'ny taona 2024. Araka izany, mangataka amin'ny mpitondra fanjakana anome ny datim-pividianana ity vaomera maleo tena misahana ny fividianana ity. Repère no nomenay 370 andro no ilaina zany ho fanomanana n'io le fifidianana io 363 jours tafiditra ao ny révision annuelle ny liste électorale amin'ny 1er décembre zany. Zay ny premier point. Dia ny deuxième point moa zany efa fantatsika rehetrarehetra ny article 47 amin'ny constitution zay milaza fa hoe ao anatin'ny ray volana ka hatramin'ny 2 volana amin'ny fiafarany mandat ny président de la république ny tokony hanaovana an'le fifidianana zany dia tokony ho fantatra mazava zany hoe rovina marina le atao le izy mba ahafahan'ny senia tena mifototra amin'ny fikarakarana zay ataony zany. Io ane période le lazainy fa tsy daty hoe rovina ao anatin'io période io zany le daty exacte zany mba tena ahafahany rehetra apaisement anao teraka zay zavatra rehefa fantatry ny be sy ny maro fa hoe io le daty dia apaiser tena apaiser le trangan-javatra mitranga zaiko io zany zay avy amin'ny mpikarakara zany dia manana visibilité mazava eo amin'ny fikarakarana zay atao. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny seni fa mitovy fijery amin'izy ireo ny vondrona iraisam-pirenena ny amin'ny tokony ametrahana ny datim-pividianana. Tena mitovy tsisy hafa amin'ny seni ny position ny communauté internationale dia ny filazana fa hoe ny fisian'ny datim-pividianana no mampilamina ny zavatra rehetrarehetra zany que tout le monde fixé zany ao anatin'le zavatra zay atao. Mitovy tsisy hafa ny hevitra zany. Androany nisy ny fivoriana ny arahan'ny seni sy ny comité de pilotage eo amin'ny SACEM na ny soutien au cycle électoral malgache. Dia tikasa iarana amin'ireo mpamatsy volan'ny fividianana ho avy rehetra ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Ny SACEM izay mikarakara ny opération guichet unique iarana miasa amin'ny ministerany atitany anomezana karapanondrom-pirenena ho an'ireo izay tsy manana. Eo ihany koa ny fanaovana tatitra momba ny lalam-pividianana. Raha tsy hivina, vola mitetina $20 no natokan'ireo mpamatsy vola mivondrona ao amin'ny SACEM anomanana ny fividianana. Raha ireo voalaza teo aloha ireo no jerena, samy mametraka kajikajy tsy ahafahana manao ny fividianana ho amin'ny taona 2024 na ny seni na ny fitondrana izay mbola tsy manome daty ofisialy anaovana ny fividianana. Miariary ihany koa fa tsy mbola misy faleovan-tena tanteraka ity rafitra lazaina fa mahaleo tena misahana ny fividianana ity. Mandeha ny resaka ankehitriny amin'ny fampidirana mpifindra-monina Siriana hipetraka eto Madagasikara hatramin'ny fotoana nahatongavan'ny kompania pitaterana Turkish Airlines sy ny filoha Turk Recep Tayyip Erdogan teto Madagasikara no nivoaka io resaka io. Lili Rabiata. Niteraka hevitra maro ny filazana fa misy fikonokononana andray mpifindra-monina Siriana maro eto Madagasikara. Tamin'ity andro an'ity fa misy ny fikasana norina trano andraisana ireo mpifindra-monina Siriana ireo. Nisy raha ny voalazan'ity lahatsoratra ity ny fifanarahana teo amin'ny mpitondra malagasy sy ny mpitondra turka ny ampidirana ireo mpifindra-monina ireo. Hatramin'ny nampidirana tsikelikely ny kompania pitaterana Turkish Airlines hiditra ny abakabaka Madagasikara
Nitoy tamin'ny fahatongavan'ny filoha turka teto an-toerana ny volana janoary tamin'ity taona ity no niparitahan'io resaka io. Taorian'ny nandalovan'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan teto Madagasikara nanolotra fanampina ny firenena malagasy i Turkia raha tsy aivina fanampina izay mitetina $80 tapitrisa izay voalaza fa entina anaovana fampiasam-bola. Ankehitriny anefa mamerina ny ahiahin'ny mpanara-baovao ny filazana fa isy ny mpifindramona ho raisina eto ho takalo ny fanampina nomeny io. Raha toka $3 miliara no azon'ny Turka ho fandraisina ireo mpifindramona siriana ireo avy amin'ny vondrona Europeanina. Ampahany kely amin'io no netiny teto Madagasikara ary izao mahabe adevitra izao. Tsy mbola misy hatreto ny fampitaom-baovao ofisialy mikasika ity raharaha ity. Fametrahana fitsipika fijoroana entitra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ary ny fanasarana sosialim-bahoaka no laharam-pahamena sy andrasana amin'ny filoham-pirenena raha nambaran'ny tompon'andraikitra sy ny mpandinika politika izay nanaovana fanadadiana entina aminao. Anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny valin'ny fanadadiana izay niarahan'ny Cool TV FM sy ny Agence Capsule Fezora Valy. Inona no andrasan'ny vahoaka amin'izay ho filoham-pirenena? Io indray no fanontaniana napetraky ny Agence Capsule sy ny Cool TV tamin'ny olo-pirenena miisa 700 teto an-drenivohitra ny faran'ny volana aogositra teo. Nivoatra tamin'izany fa ny famoronana asa no laharam-pahamehana takiny 370,000 ireo amin'ny mpitondra. 570,000 nilaza fa ny fampidinana entana fampiasa amin'ny andavanandro sy ilain'ny vahoaka no tokony imason'ny mpitondra. Niady amin'ny kolokolo kosa no nambarany 270,000 ary ny 100 namaly fa ny fanamboarana fotodrafitrasa sy ny fanamafisana orona ny fanabeazana no takin'ny vahoaka amin'ny mpitondra. Ny mikasika ny ato volan'ny vahoaka no ilaina hoy ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadiadiana. Mifameno ihany koa ny asan'ny mpitondra sy ny vahoaka. Ny vahoaka zany rehefa nametraka olona anankiray izy hovidiana dia mananteny izy fa ny sosialiny no voajery voalohany indrindra. Raha ohatra ka manao famoronana asa ny fitondrana zany hoe samy mba manana ny asa sahaza azy, tsy voatery ny olona manana diplôma ihany. Dia rehefa manana asa izy mazava ho azy miaina ho azy ny resaka halatra. Tsy afaka manatanteraka ny asany ny mpitondra voafidy sy ny lambahoaka raha ohatra ka tsy manaiky azy ny vahoaka. Noho izany zany zavatra roa mifameno ny vahoaka manaiky mpitondra izay voafidiny sy ny mpitondra manatanteraka ny etaetan'ny vahoaka mba isin'ny hoe fiainana milamina sy mirindra. Na eo aza nitetika asa maro samihafa, laharam-pahamehana voalohany tokony ataon'ny filoham-pirenena lanim-bahoaka ny fametrahana ny fitsipifehezana sy ny fijoroany ho entitra. Na nangana orinasa ianao, na hiady amin'ny kolokolo ianao, na apidina ny vidim-piainana ianao, raha tsy misy ny disiplinina henjana ataon'ny mpitondra dia tsisy antony zany. Hafa ny didi mivoaka androany, hafa ny didi mivoaka rampitso. Tokony misy fifandaminana na eo amin'ny olom-boafidy na eo amin'ny olom-boatendry. Raha tsy misy zay dia tsy maintsy hipetraka foana igoragora io. Zany hoe ny filoham-pirenena izay ray aman-dren'ny firenena dia tokony manana fijery entitra ary tsy manana deux mesures. Anankiray ihany rehefa mety dia mety, rehefa tsy mety tsy mety. Ny taona 2024 no hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena manaraka isika eto Madagasikara. Anjaran'ny vahoaka malagasy no maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Raha ny zava-misy, maro ireo tsy mahatoky ny isian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra noho ny tsy fahazahoana antoka ny fahaleovan-tenany rafitra mahaleo tena misana ny fifidianana marina. Tsy laharam-pahamena ny adevitra mahakasika ny caution izay hilatsaka hovidiana filoham-pirenena raha ny voalazan'ny Prime Ministra omaly. Mbola maro no mila jerena akaiky mahakasika ny lalam-pifidianana hoy izy. Toy ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena 2 volana alohan'ny fifidianana raha maniry ilatsaka ny tenany. Lili Rabiata. Ikitika lalam-pandrenana sa hanovany tolo-kevitra nomendreo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena hanatsarana ny lalam-pifidianana. Io ny fanontaniana mipetraka ankehitriny taorian'ny filazan'ny Prime Ministra omaly fa maro no mametraka olana amin'ny lalam-pifidianana. Ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena 2 volana alohan'ny fifidianana raha maniry ny ilatsaka ny tenany no nolazain'ny Prime Ministra fa isan'ny laharam-pahamehana raha ny voalazany omaly. Mbola tsisy miresaka zany caution zany akory, mbola betsaka ny zavatra manahirana moatra n'izany caution zany. Za afaka manao sosokevitra amintsika, tsy resaka caution loatra fa resaka hoe ahoana no ahafahantsika mikirakira io fifidianana io zany amin'ny fotoana fohy, voalaza ny didy amandalany. Misy zavatra tsy maintsy amboarina, misy zavatra tsy maintsy amboarina. Ohatra ho lalam-pandrenana miresaka inony ataoko hoe ny
le démission ny président iny zavatra ohatran'iny zao ahoana natanterahana an'iny zany rehefa tena atao tokoa ny fifidianana maro ny zavatra manahirana ary io zany apetraka amin'ny fahamatorany ireo anatin'ny comité interministériel apetraka amin'ny fahamatorany mpanao politika tsirairay eto Madagasikara. Voasoratra ao amin'ny andininy fahenina amby efapolo amin'ny lalam-pandrenana ny FFP io. Ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena ankilan'izay nametraka mazava fa tsy azo ataona mikitika ny lalam-pandrenana amin'ny tolo-kevitra omen'izy ireo hanatsarana ny lalam-pifidianana. Mampametra-panontaniana izany ny tian'ny Prime Ministra tongavana amin'ny teboka iray mikasika ny fifidianana io. Ahina ihany koa ny anaovan'ny gouvernement tamboletra hampiditra andin-dalàna mikasika io fametrahampialana io amin'ilay rinjan-dalam-pifidianana vaovao tahaka ny efa nataony tamin'ny lalàna mikasika ny serasera. Nankatoavan'ny fitondrana ny fandraisana antanany trosan'ny kompania pitaterana Air Madagascar trosa izay mitetina $20 tapitrisa $. Mila aloha mialohan'ny andraisan'ny kompania Air Austral ny fiara-miasa eo amin'ny rotota fanadidina Lilira Betatra. Fepetra takin'ny kompania vahiny Air Austral ny fandoavan'ny fanjakana malagasy ny trosa baben'ny kompania malagasy Air Madagascar. Mitentina $20 tapitrisa $, io trosa io. Miainga amin'ny fandoavana io trosa io no iroson'ny kompania Air Austral amin'ny fiara-miasa amin'ny kompania malagasy. Manaiky ny andoha io trosa io ny fanjakana malagasy araky ny hita tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta io ariva io. Tsy fantatra mazava kosa ankilan'izay ny hoe ohatrinona marina ny teti-bidiny io trosan'ny kompania Air Madagascar io. Fotoana oviana no nazahoana io trosa io. Izany hoe taona firy hatramin'ny taona firy. Izavy ihany koa no tompon'andraikitra tamin'ireo trosa ireo ary ina no fepetra raisina aminy. Nanomboka ny taona 14 Ratsahivina no nikorosofana ny kompania malagasy no nisafidina ataon'ny mpitantana araky ny fitarainan'ireo mpiasa. Manome tombony ny orinasa vahiny manao fitrandrahana eto Madagasikara ny lalàna mahakasika izany raha ny voalazan'ny Pahay Toekarena. Tsy afaka mivelatra amin'ny orinasa any ivelany lalàna momba ny etra eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Narindra Randrianomana. Tany etra araky nazaiko teo dia samy hafa misy ny code général des impôts mametraka ny règle générale ho an'ny opérateur rehetrarehetra fa ny antsika zany misy ny LGM hafa kely kokoa ho an'ny mine dia ny QMM koa dia hafa kely kokoa zay teneniko teo misy arakaraky ny force de négociation zany ny fanjakana conclure hoe zao no menana azy. Izay no hevitry ny mpikarika malagasy momba ny tany etra alaina amin'ny fitrandrahana eto Madagasikara. Miankina amin'ny fifanarahana eo amin'ny orinasa vahiny sy ny fanjakana izany. Manome tombony ho an'ny vahiny nefa ny politika mpanjakana amin'ny sehatry ny fitrandrahana io raha ny voalazan'ny Pahay Toekarena. Ny fifanarahana eo amin'ny firenena malagasy izay firenena vahiny mampiasa vola eto ary ny lalana amin'ny fehizany no mila fanamboarana raha ny fanazavany hatrany. Ho an'le orinasa zany avy any ivelany optimisation fiscale ny fiantsony azy. Ho an'ny firenena malagasy évasion fiscale ny fiantsotsika azy. Ka ny olana lehibe zany amin'le raha raisitsika zao hoe sehatra fitrandrahana dia mazava ho azy mampiasa ry zareo ny dispositif fiscal rehetra avantageux anazy. Tratra pression fiscale maximum ny orinasa malagasy fa ny vahiny mampiasa ny dispositif zay soniavy ny fanjakana malagasy. Maninona raha mena dispositif koa ny orinasa malagasy avadika bouda ny bois de rose iny ohatrinona ny bouda ray en bois de rose any sininy. Fa maninona tsy ny teratany malagasy, maninona tsy ny artisan gasy ohatra ny artisan gasy sy ny petite et moyenne entreprise gasy ny ampina fa vao mainka kendaina vonona ny orinasa malagasy eto Madagasikara. Zay ny zava-misy. Mitanila ny fitondran'ny fanjakana ny orinasa malagasy vahiny amin'ny akabeany eto amintsika. Ho an'ity Pahay Toekarena ity, ilaina ny fametrahana paikady mazava indrindra tao aoriana ny fahazoan'ny firenena malagasy ny teti-bola mitetina $4 miliara nandritra ny conférence des bailleurs tamin'ny Tondasy. Ça tsy miresaka amin'le investissement privé fa la négociation publique zany resahako $6,400 millions. Tao anatin'iny misy $300 millions azontsika hoe développena ny secteur privé amin'le hoe amin'ny IFC zany io. Dia
dia ao anatin'izay cadre zay maninona ny vola 300 millions de dollars amin'ny filialin'ny banque mondiale SFI na hoe EFC maninona iny raha ho atokana ho an'ny orinasa malagasy tazomy malagasy mba hanabevoan'le orinasa malagasy dia asivo ary filialiseo ary asivo société financière de capital risque isaky ny 22 régions dia spécialisé isaky ny région les sociétés financières de capital risque à partir les 300 millions de dollars manina zany politique zany tsy atao amin'ny fanjakana tsotra eny zany satria le financement nefa négocientsika tany à Paris tamin'ny CBI tamin'ny conférence des bailleurs et des investisseurs fa manina amin'ny fanjakana tsy mametraka politique mazava ho an'ny orinasa malagasy. Isam-bola andrasana eto Madagasikara ny lalàna mikasika ny fitrandrana arena kibony tany. Mbola mitohy ny resabe mikasika io noho tsy fitovim-pijery ny fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin'ny fitrandrana arena kibony tany sy ny fanjakana malagasy. Ahina hatrany ny fitsonjovana ny tombontsoan'ny vahiny eo anatrehan'ny tombontsoan'ny mpitrandraka malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia roa herinandro no omeny UCTU sy ny fikambanany taxi eto Andrenivohitra ho an'ny fitondram-panjakana entina hanafoanana ny fanapahan-kevitry ny commune Antananarivo mahakasika ny fanaovana ny contre visite any fiara fitantera-bahoaka eto Andrenivohitra fanandiny miantarandriana evo. Mitoetra ny disadisan'ny commune Antananarivo sy ireo misana ny fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Nanambatra ny UCTU na ny fivondrona mitatitra eto Andrenivohitra sy ny FTAR na ny fikambanany taxi eto Andrenivohitra. Manohitra ny fanomezana orinasa tsy miankina ny fanaovana contre visite. Mandahatra amin'ny farany izy ireo ary nanome roa herinandro ny commune Antananarivo hanafoana ny fepetrany raisiny io. Ho anay ity projet d'arrêté ity fanomezana ny contre visite ho an'ny omavaitya tsy misy maromaro tiraisana azo ekena. Ho anay io tonga dia tsy pahanay marindrano tsy ekenay io fa mitehany io élimination an'ireo taxiste taxi be misy miasa eto amin'ny tanàna Antananarivo ity ny tanjony vola ny tiana ho tadiavina aminay itombo ny vola dia élimineny izay dia ampidirana tôbila vaovao eto ary zany efa atao hoe fomba fiadiny zareo ireo ihany zay zavatra ohatrohatr'izany ka zany zany zavatra tsy pahanay ary zay dia manome roa herinandro no omenay an'ireo mpitantana eo amin'ny commune ireo iverenany anafoanany an'io fifanarahana izay nirahana tamin'ny omavety io miverina eny Antsakaviro toy ny mahazatra ny fanaovana ny contre visite. Zay ny anankiray. Raha ohatra moa ka ozy izy hoe sisika mafy izy hoe tsy maintsy atao an'izay dia nenay tsotra be koa ny tonga dia zavatra takinay alao foana ny contre visite io. Tsy misy ny marimaritra iraisana. Manambana anao hetsika ny UCTU sy ny FTAR raha toka tsy mivaly ny fitakiana araka ny fehi-kevitra ny voakandroany. Ny zavatra azo atao dia betsaka. Voalohany indrindra amin'izany aloha dia mifanankalozan-kevitra amin'izareo. Tsy misy moa mifanankalozan-kevitra dia ohatra ny eran-tany, ohatra ny olona rehetra atao hoe any amin'ny tany mambroso afaka atao midina amin'ny arabe manao manifestation de rue. Dia eo no tohany. Dia ankoatran'izay raha mbola misy tsy mety izay zavatra mbola ao koa ny recours any amin'ny tribunal ohatra zany. Ary azonay atao koa ny ohatra hoe mampiseho tsy fakasitrahana izany amin'ny fijanonanay fotsiny zao any an-trano na arakaraka izay zavatra misy eo izay tapaka minay iombonana rotota zany taxiville sy ny taxibe hoe ahoana mapety isynchronisena tsara ny action izay atao. Raha tsy hivina ny fisiany olana mety mifandray amin'ny kolikoly amin'ny fanaovana contre visite eo Antsakaviro no antony nandraisany teo anivon'ny commune Antananarivo ifipetra io. Fa mahana ny olana ifotony tokony atao hoy ny tompon'andraikitra misahana ny fitateram-bahoaka fa tsy ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny tsy miankina. Tsy mety voafehy ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra antony tsy misy ny fipetra raisin'ny tompon'andraikitra manoloana ireo tsy fanajana lalàna iainana amin'ny andavanandro ireo narindrana manana. Ny fitaterana eto Andrenivohitra sy manodidina. Ny fitoanan'ny fifamoivoizana no antony mahatonga ireo mpamily sy ny mpanampy azy miodina andalana. Tafitra ho isan'ny andavanandrom-piainana eto Andrenivohitra ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitaterana. Hatramin'ny mpandeha misafidy ny tsy aneo hevitra momba izay noho ny famaroany tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitatitra tahaka ny zotra 133 ohatra. Vitsy amin'ireo mpitatitra no tonga eny amin'ny terminus eto Analakely. Mahazo tombony izy ireo na eo aza ny fitoanan'ny fifamoivoizana. Aloha izany dia ny anay ity zao
problème ny zareo le miodina fiara izy le sasany le briko ny aty Analakely any anay ty Analakely foana moa zany tokony isy raha ny tena marina tokony sazina zay miodina satria mivahoaka aty Analakely mijaly tsy dia misy faty antoka aloha zay ro resaka makanao Analakely feno foana le embouteillage mitera mahatonga zareo midina io tokony isy sary fa arakaraka zareo le indraindray le versement le indrianjareo koa mipetraka dia le embouteillage aty nefa mamely dia manendrika tory zareo. Ankilan'io tsy fanarahan-dalàna io anefa vitsy ireo tompon'andraikitra manasa azy ireo fiaratratra tsy manaja ny lalàna ny fifamoivoizana amin'ny ankabehan'izay. Ho an'ny komina Ivato misy ny fifanarahana miaraka amin'ny mpitatitra sy ny zandary entina hanatsarana izany sehatra izany. Misy fotoana mafimafy ngamba le fanentanana dia vitsivitsy ireo izay tratra, misy ihany koa nefa ireo izay manararoatra ao anatin'izay na amin'ny fotoana izay tsy esan'ny komina ny Alahady ohatra na ny Asabotsy hariva dia misy ny manararoatra fa manodididina ny 5 isakerinandro aloha zany no tratranay na izany na tsy zany aza misy ireo taxi be zany izay tena manaja ny bokin'andraikitra manaja tsara mihitsy izay asa amin'ny fandrarana amin'ny lafiny fitaterana izay ho any teto amin'ny komina ny Ivato mandeha hatrany nefa na izany na tsy zany aza ny fampahafantarana sy ny fanabeazana an'ireo taxi be makasika an'izay fifamoivoizana izay satria asam-bahoaka no ataon'ny taxi be fa tsy hoe izy ireo akory n'Andriamanitra ivavahana fa mba mila ihany koa ny vola avy amin'ny mpandeha izy ireo ka mifameno zany ireo rehetrarehetra ireo izay zany no antony tsy maintsy nandraisanay fepetra. Fanabeazana sy fampiarana ny sazy no entin'ireo tompon'andraikitra hitondrana fiovana eo amin'ny lafin'ny fitaterana. Manana ny andraikiny ihany koa ny tompon'andraikitra ambony manoloana izany. Manaraka izay miandrandra fiovana eo anatrehan'izany ireo mpandeha izay miankina andro aman'alina amin'ireo mpitatitra ny fivezivezeny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy mitsaha-mitombo ny famoronana orinasa madinika sy salatsalany eto Madagasikara raha ny antotanisy avy amin'ny Instat no jerena. Kela nefa ny orinasa miforona ara-dalàna mihoatra ny tsy fisian'ny asa eto amin'ny firenena. Mikael Ramalona. Raha ny antotanisy avy amin'ny Instat nivoaka ny taona 2024 ny tombo 12,900 ny famoronana orinasa teto Antananarivo nandritra ny taona lasiny. Ireo orinasa ireo no miforona sy misokatra ara-dalàna. Mbola manodidina ny 20% kosa ankilan'izay ny asa miforona tsy ara-dalàna manerina ny nosy. Olana ara-bolatrany no voalaza ho antony mahambony io ta io. Nikréena mihitsy le direction vaovao mba ampiroboroboana le orinasa madinika ary indrindra ho an'le tanora mbola vao manokatra manangana ny orinasa an'izany dia natsangana mihitsy ny direction anampy an'ireo le tanora ireo mba anangana an'le izy ary indrindra ampiroboroboana le izy vetivety satria fantatra fa amin'izao fotoan-tsarotra zao sahirakirana le tanora zany anangana zavatra izay mendrika ny tantanana ho amena tosika zany. Dia zay ny antony hoe nanokanana an'io le direction manokana io mihitsy ho an'ny orinasa madinika sy ho an'le tanora vao misondro hoe te hanangana zavatra. Noho io olana ara-bola io tsy afaka mamaritra paikady entina ampiroboroboana ny orinasa ny mpandraharaha raha ny fanazavana. Sarotra ihany koa arak'izay ny pitsopitsony ara-panjakana sy ara-taratasy amin'ny fahazoana toana ara-bola. Raha amin'ny ankapobeny zany dia ny olana misy azy eo amin'le hoe tsy voafaritra mazava tsara izy amin'ny ara-panjakana, ny amin'le hoe antota taratasy ilaina zany tsy ananana. Ny faharoa manaraka an'izay rehefa manomboka an'le orinasa izy manangana azy manao an'le zavatra madinidinika zany mety le izy dia efa mitombo amin'izay zany ny tsenany tsy hainy intsony no mitantana azy satria mitombo le tsenany na tsy hainy mitantana azy anankiray tsy hainy no tsy fantany hoe inona ny zavatra ilainy ahatonga anazy hitombo ary hitombo malalaka tsara zany tsy misy fahasahiranana. Dia zay anisan'ny tombony ihany koa fampindramam-bola amin'ny banky ihany no raisin'ny mpandraharaha tanora ho vahaolana amin'ny fampiroboroboana ny orinasa eny am-piandohana. Maro ihany koa ny banky afaka manome toana ara-bola saingy mitaky pitsopitsony ara-taratasy maro.
mirefy 30 tapitrisa hektara ny velaran-tany azo volena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. 10 isanjato amin'io ihany anefa no voatrandraka. Maheriny 10 isanjato amin'ireo tantsaha eto Madagasikara no manao agriculture familiale raha namarany ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fezora Faly. Eny amin'ny 70 isanjato ny mponina any ambanivohitra no mivelona amin'ny asa famokarana toy ny fambolena sy ny fiompiana. Raha toka vala amin'ny 30 isanjato any eto an-drenivohitra raha nitatitry ny vondrona Eoropeana tamin'ny taona 2014. Ankilany, mirefy 30 tapitrisa hektara ny velaran-tany azo ambolena eto Madagasikara, 10 isanjato amin'izany ihany anefa no voatrandraka. Antony, mahery ny 20 isanjato n'ireo tantsaha malagasy no misehatra amin'ny fambolena natokana hoanina na ny agriculture familiale raha ny fanazavana teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Azo tsaraina nefa ity sehatra ity izay afaka iantoka ny ampaham-betsaka amin'ny arkarena vaobe. Ny akabeazany eto amintsika dia agriculture familiale daholo. Rehefa hoe akabeazany izany dia efa mihoatra ny 20 isanjato. Fa mety tonga hatrany amin'ny 70 isanjato izany zavatra izany. Hatreto izany aloha dia eo amin'ny 420 isanjato ny arkarena vaobe ny Madagasikara dia avy amin'ny sehatry ny fambolena avokoa. Ny point amélioré izany zao kosa aloha dia eo amin'ilay hoe mba ho mora kokoa ho an'ny mpamokatra tsirairay ny manana ny hanampamokarana izany moa izany no fantika antsika ny hoe intrant agricole. Arak'izany, manana ny fahaiza-manao ilaina ahafahana mampitombo ny vokatra ny tantsaha malagasy saingy ny fanampiana tosika azy ireo ny tsy ampy ireo tetikasa samihafa izay arahana amin'ny mpiara-miombonantoka ny fampindramam-bola majinika ireo hatreto ny manampy ny tantsaha amin'ny asa famokarana ataony saingy misy amin'ireo microfinance ny mbola manararaotra sy mambotry azy ireo. Isan'ny tokony ilana fanamorana ihany koa nefa ny sehatry ny fananantany sy ifehezana ny fampandofana ny tany ifanaovan'ny samy malagasy antraika amin'ny arkaren'ny tantsaha. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 arias. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 arias. La fibre Baitelma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Vous allez vous aimer. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny tividiran'ny mpianatra ity. Ndao ilalao araka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarainy Cool TV FM amin'ny zoma 2 amby 20 septambra ho avy izao, ka mandraisa anjara sao ianao ilay tsara vitany.
Milamina tsara midira mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Panoany Shoprite, Stylo Flair. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mbola maro ireo ankizy tafiditra ao anatin'ny tsy fananatsata eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ilaina ezaka araka izany ny fanoroana sy ny fampianarana azy ireo mba tsy hisian'ny fanavakavahana eo amin'ny samy ankizy. Fanadininy Narindra Andriamaeva. Ny tsy fananana kompiana terana no tena isehon'ny tsy fananatsata na ny risika dapatrida voalohany. Ireo ankizy any amin'ny faritra ambanivohitra no tena voakasika io tsy fananatsata io. Ilaina no manoro sy mampianatra ireo ankizy mba tsy hisian'ny fahasamihafana eo amin'izy ireo. Ampitoviana ihany koa ny zon'ny ankizy indrindra amin'ny sehatry ny fianarana anafoanana no mety ho endriky ny fanavakavahana rehetra eo amin'ny ankizy. Ity fanavozana efitrano ity zany dia tafiditra araka ilay tenen'ny maître Alexandra teo dia anentanana ny ankizy mba hiaina le vivre ensemble, hiaina tsy fanavakavahana, hoe olona miara-monina eto ampianarina dia mbola kely zany izy hoe olona miara-monina ao anatin'ny fahasamihafana. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ny focus sy UNHCR moa zany le hoe vivre ensemble malagasy miaina sy manaja ny fahasamihafana dia apetraka dia mbola kely zay fisainan'izay. Tafiditra eo amin'ny fanafaonana ny tsy fananatsata, ny fanamboarana sy ny fanavaozana sekoly amin'ny ambaratonga fototra. Tanjona ao anatin'izany ny fampitaovana ny zon'ny ankizy manana taratasy sy tsy manana amin'ny fanomezana azy tombontsoa andingana sekoly sy ny fampianarana azy ahara-iaina. Nisy moa zany ny hetsika hoe izay atao hoe fisorohana sy fanafoana ny tsy fananatsata eto Madagasikara. Ao anatin'io hetsika io dia misy ny volet juridique sy ny volet socio-culturel. Ao anatin'ilay volet socio-culturel dia misy le atao hoe mieux vivre ensemble. Ka ao anatin'io volet socio-culturel io no iarahisanay amin'ny MEN amin'ny réhabilitation an'ilay EPP ANIJIP. Mbola ahitana trangana fanavakavahana hatramin'izao eo amin'ny ankizy manana taratasy sy ny tsy manana. Antony mahatonga ny HCR na ny Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés hanao hetsika ho fanafoanana ny fanavakavahana eo amin'ny ankizy tsy manana sata iarahana miasa amin'ny firenena mikambana. Ny faritry Mahajanga no isana ahitana trangana tsy fananatsata na ny apatrida betsaka indrindra raha ny eto Madagasikara. Amin'ny fahafiton'ny volana septambra izao natanterahana ny fifidianana eo anivon'ny syndicat du personnel de l'administration pénitentiaire à Madagascar. Matahoatra ny mety hisian'ny fangalaram-bato ireo mpiasa eo anivon'ny fonja. Mikaela Ramarula. Maro ny fitakiana efa nataon'ny mpandrarany fonja ary mbola maro amin'ireo no tsy voavaly. Manamora ny famaliana ireo fitakiana ireo no andrasan'ny mpandrarany fonja amin'izay ho filoha vaovao hitarika ny syndikan'izy ireo. Ahina ny sian'ny fanararaotana mandritra ny fifidianana raha ny fanazavan'ny solontenan'ny mpandrarany fonja. Mila mitandrina araka izany ireo mpifidy mandritra ity fotoana ity ka anara-maso ny fifidianana hatramin'ny farany. Ka ho anareo izay mifidy ireo mpandrara zay solontenantsika eo amin'ny membre de bureau dia tandremo tsara, mbola veriko tandremo tsara, mila misaina sy mieritreritra tsara fa ny olona zay tokony ho eo dia olona fantatrao fa navita mihoatra noho ny zavatra efa mba natolotra teo anatrehantsika tokony hipetraka eo amin'izany toerana zany. Olona tena mahafantatra zany hoe fiovanin-javatra zany ambony ambany amin'ny fahatsarana zany. Fitakiana samihafa no efa nataon'ny sendika anatsarana ny tontolon'ny asa ho an'ny mpandrarany fonja. Tsy mbola voavaha nefa ny fitakiana raha ny voalazan'izy ireo hatrany. Ka ny zavatra tiako tsindriana dia tsika tokony atsiaro tena tsara tsika mpandrarany fonja tamin'ny zavatra rehetrarehetra nitranga teo amin'ny fandrarany fonja. Dia ny voalohany indrindra ny fomba nangatantsika an'ireny fiara reny ny zavatra nitranga sy ny natao tao anivon'ireny zavatra ireny izay mbola tena tsy amin'izao ora hitenenantsika izao dia tsy mbola amin'izay fenitra tokony ilantsika azy. Maro ny asa hiandry ny filohan'ny sendika ny mpandrarany fonja vaovao izay ho lany aorian'ity fifidianana amin'ny fahafiton'ny volana septambra ity. Isan'izany ny fandresen-dahatra amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasan'ny fonja rehetra eto amintsika. Eo ihany koa ny fiarovana ny zon'ny mpiasan'ny fonja na ireo mpandrarany fonja.
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja baolina kitra mitony fifanitsanana isam-bondrona amin'izao fotoana izao ahafantarana ireo ekipa hiatrika ny mondial 2024 izay ho tanterahana any Russie. Entiny ionina saina aminao nataty fanadidina manaraka ity ny voka-dalao sy ny fandaharam-potoana arahoary. Vários jogadores e há também Joaquim Love, ele que curiosamente há cerca de 20 anos iniciou aqui em Stuttgart. Mandravarava ny ekipa ny Rainboto amin'izao fotoana izao amin'ny fifanitsanana isam-bondrona ao Eropa ahafantarana ireo izay hiatrika ny mondial 2024 ho tanterahana any Russie. Nompitsanina izy ireo tamin'ny isa 9 ny ekipa pirenenan'i Norvège. Ny Anglisy nandresy ny Slovakia tamin'ny isa 2 iray. Polonina kosa nandavan'ny Kazakhstan tamin'ny isa mazava 3-2. Resy ny Slovenia tamin'ny isa 4 tsy misy ihany koa i Kazakhstan. Aty Afrika kosa indray anatin'izay fifanitsanana mondial 2024 izay hatrany ny saraka ady sahala iray noray i Cameroun sy Nigeria. Nivoaka nandresy Libye ny fanandrana tamin'ny Guinée. Mitoy amin'ity androany ity ny fifanitsanana isam-bondrona isan'ny fiaonany andrasany maro ny fifandonana eo amin'ny Turquie sy Kroasia, fa eo ihany koa i Italia sy Israel izay ho tanterahana amin'ny 7:50 minitra ora eto amintsika. Baolina iady ihany koa amin'ity anio ity ny fifandonana eo amin'ny Brezila sy Colombie izay ho tanterahana amin'ny 2:30 alina ora eto amintsika. Well, this is not an easy finish at all when the ball is bouncing just in front of you on the half volley to turn it home. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Kenya ny 17 oktobra ho avy izao nantanterahana fifidianana filoham-pirenena any an-toerana fifidianana vaovao taorian'ny fanafoanana ny fifidianana ny volana aogositra teo. Fanadina eo amin'ny sariny France 24. Nitohatra ny fifanolalana eo amin'ny resaka fifidianana ny Kenya ny alatsinainy teo tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta no nivoaka fa tsy hosoloana ny komisiona mpikarakara ny fifidianana. Nateo izany fanakianana avy amin'ny fitsarana tampony tamin'ny fisin'ny tsy fahatomombarana teo amin'ny fifidianana ny volana aogositra teo. Ny alahady teo ny filohan'ny antoko mpanohatra ny antoerana dia nanao fanambarana ny amin'ny tsy tokony anireny ireo mponina ny amin'ny fifidianana izay karakaraina ireo sokajiny ho mpangalatra. Hatreto aloha ny 17 oktobra izao no tapaky ny komisiona fa anantanterahana izay fifidianana vaovao izay. Fanapa-kevitra izay nekeny Kenyatta filohan'ny perinasa. Na izany aza nefa nanome tsiny ireo mpitsara ihany koa ny filohan'ny antoerana ny amin'ny fitsabahan'izy ireo diso tafahoatra ny rarahany antoerana. Raha tsy ahivina voalohany eo amin'ny tantarany Afrika nisy ny fanafanana ny valim-pifidianana avy amin'ny Cour suprême tahaka izao taorian'ny fitorohana nataon'ny antoko mpanohatra. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy laharam-pahamena ny adevitra mahakasika ny caution izay ilatsaka hovidiana filoham-pirenena raha ny voalazan'ny Prime Ministra omaly. Mbola maro no mila jerena mahakasika ny lalam-pifidianana toy ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena roa volana alohan'ny fifidianana raha maniry ny ilatsaka izy. Manome tombony ny orinasa vahiny manao fitrandrana eto Madagasikara ny lalàna mahakasika izany raha ny voalazan'ny Bahy toe-karena. Roa herinandro no omen'ny UCTU sy ny fikambanan'ny taxi eto an-drenivohitra ho an'ny fitondram-panjakana entina anafoanana ny fanapa-kevitry ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika ny contre-visite. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavao. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.